Ankafaliagna tompoky lahy sy tompoky vavy no andesinay mitsidika ny tokantranonao amin'izao matinaly ny sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana May taona 2020 sy 2020 izao. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao, asaiko ampanajana anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Saika miompagna amin'ny ako ny fampelezan-kevitra avokoa moa ny vaovaontsika amin'ity androany ity fa na izany na tsy izany misy ihany koa ny trangam-piarahamonina izay andesina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa. Mitohy hatrany ny dian'ny délégation-ny Rodoben'ny Mpanangana ny team K25 amin'izao fampelezan-kevitra izao ny tany amin'ny faritry Morondava iny no notsidian'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny diany indray mitoraka ity tao amin'ny distriktan'ny Belo Tsirbiana moa no nanaovana an'izay anisany nandalovany tamin'izao diany tany atsimo tany izao. Waratsika ny akon'izay dian'ny filoha nasionaly ny tiako Madagasikara izay tateriny Jessica Miray eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Omaly no niditra ny tanàna Belo sur Tsirbina ny délégation-ny team K25 tariny filoha mpanorona Marc Ravalomanana. Tanàna lavitra andriny Belo sur Tsirbina tahaka ny ankamaroan'ny tanàna eto Madagasikara. Ratsy ny lalana, tsy misy asa ny tanora, anka manjaka tsy misy toy izany tsy fandriam-pahalemana. Tsapako ny fahorianareo, ho ny filoha mpanorona ny antoko team K25. Hiara iasa isika ary vona anampy anareo sy hiaro anareo ny kandida atolotry ny antoko tarehiko izay anatanterahina ilay dina ny fanomezana ao anaty manifesto ho hiatrany ny fanamafisany. Tonga ty zao data ilaza aminareo hoe fidio Sor Christian ho lasa solombavam-baovao. Tsara ny mampatia fa Isoar Christian no candidat ny team K25 ao Belo sur Tsirbina mitondra ny laharana voalohany. Naneo ny fahavononany anoana azy raha teo ny ponina ao an-toerana. Za da magnetaka antsika to Belo tonga eto président Ravalomanana manolotra ny député Sor Christian magnetana antsika Belo aza mety arebirebin'olo dada vao mahavita azy candidat atolotry ny dada irtohana aza mety arebirebin'olo fandriam-pahalemana tamin'ny fitondrany dada atsika ara-dalàna mihitsy tena natora-tragno zay candidat atohana ny dada alatsaky ny dada io ro fiditsika. Manoana tsisy fepetra ary io candidat hantokana atolotry ny tiako Madagasikara Rodoben'ny Mpanangana de Sor Christian numéro 1 izy no candidat ny team izy milaza hoe candidat ny team de Sor Christian no candidat atsika numéro 1 fidio izy fa io no atsika. Manentana atsika vahoaka ny Belo sur Tsirbina mba hifidy any député Sor Christian satria matoa président Ravalomanana nahazo vato ambony indrindra tato amin'ny district Betsibitika zay fitiavantsika azy zay ka raha misy tokoa fitiavantsika ny président Ravalomanana dia fidiontsika Sor Christian. Manentana atsika tanora manokana mba hifidy Sor Christian satria olo tia fiarahamonina izy, olo tia tanora ary tia fandriam-pahalemana. Io fandriam-pahalemana io zay anisany nampitomagny atsika tato tena nampitomagny atsika hatramin'ny ampela fa tsy nasaky nandeha raiky aby fatahorana zay tsy fandriam-pahalema zay ka raha tiantsika hiala amin'izay fandriam-pahalema dia fidiontsika Sor Christian numéro 1 amin'ny bulletin unique izy tsy ataoko lava ny resaky fa tsy afaka nanomeny mahery zay ambava mitsako ampo mieritseritsy. Midika izao fa tsy mikely soroka mihitsy ny antoko team K25 amin'ny fikatsaham-baolana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ambetiteny raha teo ny hoe tsy mbola vitany tolona izay hiaraha amin'ny sala dia ny ady amin'ny fahantrana. Diny izay tafiditra ao anatin'ny manifesto. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Ny distriktan'ny Morondava ao anatin'izay ny Belo Tsirbina iny moa dia anisany resy lahatra ny mponina any an-toerana fa ny candidat izay natolotry ny team K25 ary nahatsodrany tamin'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ihany no afaka hitondra ny etaeta ny vahoaka eny anivo ny anteny miram-pirenena rehefa tonga ny fotoana izay mahalany azy ireo amin'izao fifidianana izao tsy ahivina fa ny alatsinainy fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao no anatanterahana n'izany fifidianana solombavam-bahoaka manerana ny Madagasikara izany.
fa ankoatra an'izay dia anisany nandalovan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ihany koa izay nitarika ny délégation-ny Rodoben'ny Mpanangana ny tao amin'ny distrikany Betafo sy Antsirabe iny tamin'ny marandray teo. Anisany tamin'izany ny natao nandritran'izany fidinana teny andalana izany moa sy tamin'ireny toerana izay nilalovana ireny ny fampahafantarana n'ireo kandida izay nahatsodrany tamin'ny anaran'ny team K25 fa teo ihany koa ny fiarahana mifampiresaka sy mikoragna tamin'ireo vahoaka teny ifotony. Raha ny fantatra ihany koa araka ny hoarantsika amin'ny fanadiadiana rehefa avy eo dia hita fa hipoka olona tanteraka izay faritra jiaby nolalovan'ny délégation-ny Rodoben'ny Mpanangana tany amin'ny ny lalam-pirenena fa 7 jiaby iny tamin'ity dia indray mandeha ity. Hoarantsika ny fanadiadiana mahakasika an'izay tateriny Jessica Miray ary Manora Andriamalala no naka ny sary teny antoerana. Betafo, Antsirabe. Tanàna anisan'ny namarana ny dia ny délégation-na team K25 tamin'ny ny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny. Tahaka ny dia rehetra nataon'ny filoha-mpanorona ny team K25 dia nanolotra ny candidat solombavambahoaka ny filohany antoko Marika Ravalomanana. I José Razafindrakoto mitondra ny laharana 4 ao Betafo. Candidat vonona sy ampy traika efa tanteraka. Efa fantatrareo ilay vidinareo fa numéro iza hoe tsika tabetafo na vakana zay be sosy manabe tsy tsika betafo na ambakany maro sosona sy be ma ka zay zavatra zay ny olona dia efa matoky an José ka dia isika rehetrarehetra tonga eto afary daholo ny tanàna afary daholo fianakaviana sy ny havana matsakaiza rehetrarehetra fa numéro 4 ihany io ihany natolotra dada ary io ihany zany no fiditsika fa hita amin'ny 20 volana hoe ka dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra. Nitoy tao Antsirabe ny dia nanome tokony vahoaka ao an-toerana ny candidat Jean-François Michel mitondra ny laharana voalohany fa tsy anary ny fahatokisana napetraky ny filoha-mpanorona ny antoko sy ny fahatokisan'ny vahoaka taminy. Ao ataoko toy ny anak'Andriamaso ny fitokisana napetraka reo tamiko sy ny fitokisana napetraka dada tamiko ka lolo laviko ataoko lahara-pahamena satria ny lalàna no avadika ho tombotsy ho imbonana ho fampandrosoana ety amin'ity faritra ity ho amin'ny firenena manontolo ka dia mahazo matokonareo arosay ny laharana voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy. Nandritra ny dia tao Betafo hatrany nanolotra loka tamin'ny marathon izay nokarakarain'ny candidat tao an-toerana ny filoha-mpanorona ny antoko sy ny délégation-na niaraka taminy. Afanampo, afaliana toy izay hatrany no nandraisan'ny olona ny filoha-mpanorona ny antoko team K25 tao Betafo sy Antsirabe. Izay raha teo le hoe Rodoben'ny Mpanangana ary ny tonga miaraka ny fanombohana miasa miaraka ny fahombiazana. Amin'ny faha-17 ny volana Meo avy zao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Impody eto Antananarivo antsika eo amin'izay akoko ny fampelezan-kevitra izay hatrany mitohy ny fidinana ifotony sy fitetezana fokontany maro samihafa ho an'ny ao amin'ny boriboritany voalohany izay tarihany lisitra ny team K25 maître Anitra Razafimanantsoa. Raha tamin'ity androany ity dia ny faritra telo ao anatin'ny boriboritany voalohany no nanaovana izy ireo ny fidinana ifotony, nanaovana ihany koa ny fampelezan-kevitra sy ny fandresen-dahatra ho amin'izany fifidianana solombavambahoaka izany. Anisany notsidian'ny délégation-na notarian'ny maître Anitra Razafimanantsoa lisitra voalohany natolotry ny team K25 mo ny tao Andotapenaka voalohany, ny tao 67 hectares ary ny tao Ankasina secteur 1 androany. Hoarantsika ny akon'izay vaovao izay tateriny Jessica Miray.
mitoy hatrany ny dio any kandida ao amin'ny boriboritany voalohany tarihany maître Andra Razafamanatsoa mitondra ny laharana voalohany. Ny fokotany ao Andohatampenaka voalohany 67 hectara ary ny Tahoankasina sektora voalohany araka izany no notsidian'izy ireo tamin'ity androany ity. Nanatanterahana ny fampelezakevitra na nentana hatrany pony maître Yantra ny amin'ny tokony isafidianan'izy ireo ny olona tokony ametrahana fitokisana amin'izao fifidianana osolo-mavambahoaka izao. Romea dia io amin'ny faritra ity no asiana X zay tsy manisy X any amin'ny toerakafa mihitsy eo ihany eto any natao antsika ny X dia zao afatra tenenina aminareo araka rehefa tenenin'ny pasteur teo maître Yantra efa député tamin'ny teo fotoana teo niara-niasa taminareo tety Ankasina tety ary tehaka lehibe mihitsiny satria nareo manana solidena amin'ny antemeram-pirenena misy mibenja miara-miasa maître Yantra ao. Tsy nisorona ihany koa ireo mponina fa dia nilaza ny tena manahirana azy ireo isan'izany ny lalana na dia marina tokoa aza fa tsy andraikitry ny solo-mavambahoaka ny asa toy izany dia nanongelatsofina ny haino azy hatrany ny candidat team 45 ao amin'ny boriboritany voalohany. Zatangatana aminareo zao satria nareo alohanana dia lalana ifeam-bahoaka dia amin'ny ara-dalàna sy amin'ny fahamarinana dia manaraka izany dia fokotanina ity kosa mba irinay mba amboarina na dia ny lalana iny satria ny lalana makatỳ aminay dia ratsy izay tokony angatanay dia mbola eo elavelona ianao nandritra ny fitetezana ny fokotany ihany koa dia tsy nitondra tanapolo ireto candidat ireto ny zaravary, koveta, yaourt ary savony ho an'ny olona manodidina ny arivo teo eo. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa nisokatra androany ny tournoi maître Antra ho an'ny taranja pétanque tao 67 hectara. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Meo avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Raha izay ny akon'ny fampelezakevitra hoan'ny tao amin'ny boriboritany voalohany, ny hoan'ny boriboritany faharoa kosa izay misy ny lisitra tarihany Rastana Andrianarso Stanislas dia solo-mavambahoaka hitondra ny tenin'ny vahoaka sy hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka no ilaina eny amin'ny antenimieram-pirenena fa tsy solo-mavambahoaka hiaro ny tombotsoan'ny fitondram-panjakana hoy ity candidat izay natolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa ity. Ho azy ireo dia ny sosialim-bahoaka no laharam-pahamehana amin'izao hiadegna ho amin'ny hoe ny tsimbazaza izao. Ankoatra an'izay dia isan'ny voakasika manokana ihany koa ny fitsaboana sahaza ho an'ny olo-jiaby fa eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra ihany koa ao anatin'izany boriboritany faharoa izany. Toy izao indray ny akon'izany fampelezakevitra izany nandesiny Germain Nomenjanahary sy Mathieu Princy. Maika ny fijerena ny sosialim-bahoaka hoy Andriamatoa Tainjanahary Davida lisitra faharoa ao amin'ny boriboritany faharoa izay atolotry ny team K25 amin'izao fifidianana osolo-mavambahoaka izao. Mialatsaka ankanterena ny vahoaka, miampitombo ny fahasahiranana isan-tokantrano ary tsapa fa betsaka no mandry lavoloha no ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ho an'ny lisitra izay tarin'Andriamatoa Randrianarso Stanislas na Irastany hoy ity lisitra faharoa ity dia efa milamina avokoa ny drafitra entina amahana ny olan'ireo mponina amin'ny alalan'ny fanaovana lalàna mifanaraka amin'izay ka ho atolotra eny anivony antenimieram-pirenena. Mazava raha teo ny fitsipika ifampifehezana ao anatin'ny antoko ny antombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ny fitiavatany razana. Inona ny ahasoan'ny vahoaka, inona ny ahatsaran'ny vahoaka, inona ny tokony atao hiadivana sy tombotsoan'ny vahoaka aty fotony indrindra fa isaky ny tokony ambaravarana izay fantatsika zavatra miseho amin'izao izany hoe mandritra ny fotoana ahatongavana eo amin'ny antenimieram-pirenena zany dia fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka ireo hifinjovana ny lalàna izay mifanaraka amin'ny fotom-pefy mifanaraka amin'ny pahasoan'ny vahoaka aty fotony izay ny tena hovoizina ary mbola hovoizina mandritra ny mandat sy ao anatin'izao campagne izao. Tsy mitsanga menatra ato amin'ny deuxième arrondissement satria navita i député Rastana nandritra ny mandat teo aloha ary mbola vonina hanao bebe kohatrany ao anatin'izao mandat ho avy izao. Tanjona ny itetezana ireo fokotany rehetra izay mandrafitra ny boriboritany faharoa amin'izao fotoana ny fampelezakevitra izao. Tsy miova ny tarigetra dia ny anao podro ho an'ny candidat
izay atolotry ny team ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Solombavam-bahoaka isolo tena ny vahoaka no ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao, fa tsy ny solombavam-bahoaka isolo tena ny fitondram-panjakana eny anivony anteny miram-pirenena. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao, fidio ny kandida avy amin'ny antoko team ka 25. Araka izany moa dia mitohy hatrany ny fidinana ifotony fitetezana fokontany sy ny tokantrano isan-karazany ho an'ireo kandida izay natolotry ny team ka 25 amin'izao fampelezan-kevitra izao. Fa niavaka ihany koa raha ny endrika ny sehoana izay fampelezan-kevitra izay ho an'ny tao amin'ny boriboritany faharoa hatrany tarihany Andriamatoa Andrianarso Stanislas Nahirastany izay natolotry ny team ka 25 satria ny bantoerana kokoa ny resaka ny fifampiresahana sy ny fifanakalozana tamin'ireo vahoaka teny ifotony, ny ainona ny etaetan'izy ireo sy namelabelarana ihany koa ny foto-kevitra sy ny volavolan-dalàna mety afaka hoentin'ireo kandida ireo ho amin'ny fanalana ny fahasairana ny vahoaka eny ifotony. Mbola Germain Omenjana hatrany sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Na dia efa betsaka zany asa sosialy izay efa nataon'ny kandida Randrianarso Stanislas Nahirastany teny anivony boriboritany faharoa hatramin'izay dia mitohy ny fidinana ifotony izay ifampitafana amin'ny vahoaka ao antoerana. Androany dia nibahan-toerana ny fampiresahana amin'ireo vahoaka madinika monina teny amin'ny faritra Ambohipo sy Ambolokandrina ary Andohany Mandro Seza iny. Nambarana nandritra ity fotoana ity fa tsy asan'ny solombavam-bahoaka ny manao asa sosialy toy ny fanamboaran-dalana sy tetezana, saingy tsy azo atao kosa ny mijery ny fahorim-bahoaka, indrindra fa ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona raha mbola misy ny azo atao amin'izay raha ny nambarany hatrany. Tsy miova ny tarigetran'ny kandida Rastany izay mitondra ny laharana fahasivy ao anatin'ny bileta tokana fa ny ampivoatra ny fiainan'ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fanaovana lalàna eny anivony anteny miram-pirenena. Betsaka no resy lahatra noho ny zava-bitana ka manoana tsy misy fepetra ity kandida ity. Izay jeune civilisea dia vonana no nalaza farany amin'ny asa sosialy izay efa nataony eo aminay. Mampiavaka azy amin'ny kandida samihafa dia sady tsy manavaka izy no manao sosialy manampy ny vahoaka mijery ny vahoaka. Fidio numéro 9 ihany kandida io mavinazy. Izay tanora ny Ringby eto amin'ny firaisana faharoa dia manohana ny député Rastany satria izy nanohana anay hatramizay ka hatramizao. Izy no manampy ny tanora eto amin'ny firaisana faharoa dia izay tanora eto amin'ny firaisana faharoa dia manohana Rastany. Tsika raha miala député Rastany eto amin'ny boriboritany faharoa dia mety very ihany. Fa izao manohana tenanareo hoe député Rastany Antoanana, manohana ny olona tsirairay io, manampy ny olona tsirairay io. Izy indray ny alalan'izany député Rastany zany. Tatokotrika kasendra vato na ny zaza ka terata. Tanjona amin'izao fifampitafana mivantana izay ataon'ny kandida Rastany izao, ny ainona mivantana ny etaetam-bahoaka mba hitondrana izany eny anivony lapany Tsimbazaza. Ny antony vahoaka malagasy moa ireo mpanohana ny kandida mba ho tonga miaraka no fanombohana ary ny fiaraha-mientany rehetra no fahombiazana. Tsy ny fanotronana azy ireo amin'izao fampelezan-kevitra izao ihany no tena zava-dehibe hoy izy ireo fa ny fantatsaham-bato ny fafito amby roapolo ny volana May izao. Amin'ny fafito amby roapolo ny volana May avy zao, fidio ny kandida avy amin'ny antoko team ka 25. Raha izay ny ako ny fampelezan-kevitra tao amin'ny faritra amin'ny boriboritany faharoa iny, nanao akory kosa indray ny tao amin'ny boriboritany fahaefatra. Teo anatrehan'ireo mponina tetsy Anosipatrana no nanamafisany Andriamatoa Ramboasalama Emilien fa ny fikatsahana ny tombotsoa ho an'ny daholobe irery ihany no anisany lahara-pahameana sy tsy maintsy hotsinjoviny rehefa tonga soamantsara eny anivony anteny miram-pirenena ny tenany ao aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Ramboasalama Emilien raha tsy aivina dia kandida natolotry ny team ka 25 lisitra voalohany ao amin'ny boriboritany fahaefatra. Horatsika ny fanadadiana tanteriny Rina Rabe Mananjara sy Erzora Joanarvony.
ny vahoaka nanosipatrana no niona tamin'ny candidat solombavam-bahoaka atolotry ny team 25 eto amin'ny boribory-tany faefatra Rambosalama Emilien mangano lanitra eo amin'ny rotota satria dia fantatry ny vahoaka nanosipatrana tsara fa ity candidat solombavam-bahoaka atolotry ny team 25 eo amin'ny boribory-tany faefatra Rambosalama Emilien ity no afaka hitondra ny teniny eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza tsy anangatanana fotsiny no akanesana eny amin'izany lapan'ny Tsimbazaza izany fa ikatsaka mandrakariva ny lalana izay mitondra makany amin'ny tena fampandrosoana raha ny boribory-tany faefatra no asiana teny. Nirine zany zay ny bassin tsy ampy ny bassin amin'ny fokotany misy anay anankiroa fotsiny bassin amin'ny bassin izy sady anampy ny pompy amin'ny fokotany misy anay. Nanamafy an'izany hatrany ny candidat Rambosalama Emilien resy lahatra amin'ity candidat ity ny mponina nosipatrana sy ny boribory-tany faefatra iray manontolo satria akoatran'ny famaliny ny etaetam-ponina eo ihany koa ny maha candidat efa manana traika efa azy sy candidat efa nanaraka fiofanana ihany koa. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Maresaka ny vaovao ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity ho an'ny tao amin'ny faritra Avaradrano iny indray dia ny tao Sabotsinamehana no nanaovan'ny candidat natolotry ny team K25 ny fidinana ifotony androany tsy iza moa izany fa Géry Randriambolaina sy Aja Andrianatsifonatsara no listra voalohany sy listra faharoa ao amin'izany distrikany Avaradrano izany. Vonina tanteraka izy ireo ary vonina iara isala amin'izy ireo ihany koa ny mponina ao Sabotsinamehana ho amin'ny fanaovana ny podro amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ity. Teny antoerana ny tatitra ny vaovao Rina Rabe Mananjara sy Erzora Jonarvony. Resy lahatra ny vahoaka ny Sabotsinamehana na ny vahoaka ny Sabonam sy ny manodidina fa ijery sy aza no mendrika ho solombavam-bahoaka hitondra ny etaetan'izy ireo eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Jery sy aza izay candidat solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny distrikana Avaradrano. Tsy mba nandeha fiara izy ireo androany fa nandeha tongotra ary izay fietsika izay dia nampietsi-po ny vahoakan'ny Sabotsinamehana satria tsy misy ny elanelana eo amin'izy ireo sy ny vahoakan'ny Sabonam. Tsy atoro vanjodina amin'ny resaka lalàna izay mahasoa ireto candidat atolotry ny team K25 eto Avaradrano ireto fa efa maharaka ny tokony atao ary efa nahazo fiofanana ihany koa efa solombavam-bahoaka ihany koa i Jery. Ny afatra zany dia manetana ny vahoaka Sabotsinamehana andany ny lahana fahenina amin'ny fafito amby roapolo volana May ho avy izao dia ny député Jery sy Aja izay atolotry ny teako Madagasikara manetana antsika rehetrarehetra vahoaka Sabotsinamehana Latsabato ary mametrika anareo izahay fa izahay dia hiady sy anangatanana ao amin'ny antenimena-pirenena io amin'izay mahasoa vahoaka efa mifanerasera tamin'ny vahoaka hatrany izahay. Tamin'ny mbola tsy solombavam-bahoaka zay dia efa nanao izay serasera sy atao hoe fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana tamin'ny vahoaka rehetrarehetra teto Avaradrano zay zany mahasamy hafa anay sy mbola ho tohizina ihany koa zay amin'ny mandaha manaraka zany dinana eny fotony sy enona ireo mangetaeta sy marary vahoaka ity fotony ireny. Ka dia manentana ny mponina Avaradrano indrindra ny eto Sabotsinamehana sy ny manodidina ary hatrany amin'ny fitalata voronondry mba hifidy ny laharana fahenina izay tany Géry Randriambolaina. Akoatran'izay dia nanamafy izy ireo fa tsy hivadika amin'ny vahoaka ary mitana ny teny mena ary ny mampiavaka azy ihany koa dia efa nahazo fiofanana ary manana traikefa. Akoatran'izay dia candidat mahay manetry tena ny candidat atolotry ny team K25 eto Avaradrano dia Jery sy Aja zany ka olona toy izay indrindra no tena tadiaviny Sabotsinamehana. Toerana maro teto amin'ny commune Sabotsinamehana no nandehanany Jery sy Aja anisan'izany ny tao Sabotsinamehana Tapitanana, Tsarafara, Ambatofotsy, Sonedanana, Botona, Ambodrano, Atsahatsiresy, Ambonorina, Amorindry, Namehana, Manaritsoa, Ambohibary, Andidina. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25.
Ny candidat Jerry sy ny candidat Adja izay mpirahalahy mianala tokoa amin'izao fampelezakevitra izao samy natolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany ao amin'ny faritra avaradrano moa izy roalahy ireo anisany miteraka fahafanampo ho an'ny mponina ao Sabotsy Namiana ihany koa ny fahitana ny firaisan-kina ny reto candidat roalahy ireto laharana voalohany sy ny listra faharoa izay amin'izao firosoana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao resy lahatra tanteraka araka izany ireo mponina ao Sabotsy Namiana fa i Jerry sy Adja ihany no atokisan'izy ireo fa hitondra ny etaeta sy hitondra ny vahaolana ihany koa ho an'ny mponina ao Sabotsy Namiana sy ny faritra avaradrano jiaby iny rehefa tonga somatsara ny fotoana izay iasan'izy ireo eny anivon'ny lapan'ny antenimieram-pirenena arahantsika avy hatrany ny fanehoan-kevitra ireo olona. Zay avy eto Sabotsy Namiana dia rehefa resy lahatra amin'ny député Jerry sy député Adja satria zareo no afaka hitondra ny etaetanay tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena. Zay dia mandetana fa sisika resy Adja no lany député sa dia patsoka zareo zareo nefa lany safidy vahoaka. Distime eto Avaradrano zany miaraka amin'ny député Jerry Randriambolaina sy ny lista faharoa sy fahatelo faefatra dia faly manentana antsika boaka eto Sabotsy Namiana satria izy dia député tsy mivady amintsona maty antiky Madagasikara ary volana hitondra ny etaetany vahoaka eny Tsimba zaza ary tsy voavidy vola tsy mandray kolokolo eny Tsimba zaza. Mankafia ny député Jerry sy Adja izay natolotry ny team akasitrahana feno izy zareo satria nanolo tena voatolotra tsy miala amin'ity. Tena ifidianako anazy zany dia izy tena mandray fitarainan'ny olona rehetra aty Avaradrano indrindra fa i Jerry izy moa nefa député izy zany mba tianay hoe hitondra ny etaetam-ponina rehetrarehetra aty Avaradrano dia izy koa afaka manampy sy manoro anay amin'izay zavatra ataonay rehetrarehetra. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Fa manana ny candidat izay arotsany amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ihany koa ny antoko sy vivonana team K25 ao amin'ny distrikany Mananjary tsy izay izany fa Zeze Bosco izay nahazo ny tsodrano ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marika Ravalomanana atao vailava izay nahalatsaha ny tavony no anisany nanaovany ny fampelezakevitra ary nanamafisany ihany koa fa tsy andrarak'ilombiandoha izy Zeze Bosco raha toka tonga somatsara eny anivon'ny antenimieram-pirenena fa ny tady vahaolana sy ny katsaka ny lalàna ampandrosoana ny distrikany Mananjary no anisany laharam-pahamehana ho azy rahantsika ny vaovao tanteriny Rina Rabe Mananjara sy Erzora Joanarivondi. Candidat tsy afaka ao ambavany mponina ao Mananjary faritra Vatovavy Fitovonany ny candidat solombavam-bahoaka tolotry ny team K25 dia tsy izany fa i Zeze Bosco mitondra ny laharana fahaenina ao anatin'ny bileta tokana vohy lava Mananjary izay tany nilatsahan'ny tavoniny no nanombohan'ny fampelezakevitra ary zava-dehibe ho azy ny fionana sy fangatana tsodrano tamin'ireo ampanjaka sy tangalamena tao amin'izany tanàna ny vohy lava izany ary teo ihany koa ny tao amin'ny toerana antsoina hoe Ambalaromba. Ankoatran'izay dia olona voaofana ny candidat Zeze Bosco ka tsy manavy azy ny solovava ny vahoaka ny Mananjary rehefa tonga eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny tenany tsy vitan'izay fa na tsy andraiky ny aza ny manao ny asa mivantana eny anivon'ny vahoaka dia tsy afaka hijery fotsiny ny fahorin'ny vahoaka ny Mananjary ny candidat solombavam-bahoaka tolotry ny team K25 dia Zeze Bosco izany ka na metoky izy fa hitondra ny anjara birikiny amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny mponina ka anisan'izany ny fanomezana ambulance ary eo ihany koa ny fanolorana pompier. Ankoatran'ny izay dia olona mikajy ny maha-olona ny candidat Zeze Bosco ary nanome toky fa tsy andraraka elombeandoha ho an'ny vahoakan'ny Mananjary ny tenany. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray no andesintsika manohy ny vaovao amin'izao arivariva izao.
ho amafisina ary ho atsaraina misimisy kokoa ny fiara-miasa eo amin'ireo fikambanana izay mitantana ny fotodrafitrasa eny anivon'ny boriboritany voalohany sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tanàna ny Antananarivo. Nisongadina moa izy io izay resaka izay tamin'ny fionagna izay natao teny bypass tamin'ny omaly. Nisy ny solotenan'ny Ramatoa Lalao Ravalomana izay ben'ny tanàna Antananarivo anisany nandray anjara tamin'izany fionagna izany. Izao fionagna izao moa no natao dia mba isin'ny firindrana eo amin'izay fitantanagna voalaza teo izay. Vaovao tatery ny Rina Rabe Mananjara eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Tsy voazao akory no nisy ny fionana teo amin'ireo fikambanana maro samihafa mpitantana fotodrafitrasa manerana amin'ny fokotany 720 eo amin'ivon'ny boriboritany voalohany commune Antananarivo renivohitra fa efa fanao isan-taona izany. Tetsy amin'ny espace Madagasikara bypass no natao ny fionana tamin'ity androany ity ka hita tao ny talen'ny kabinetra ny commune Antananarivo renivohitra Ranjaka Soparany Gaby ny solotena ny ben'ny tanàna ny Arivo Ramatoa Lalao Ravalomanana tonga teny ihany koa ny déléguen'ny boriboritany voalohany sy ireo mpiara-miasa ary Maître Yantra Razavamanatsoa izay kandida ho solombavambahoaka avy eo amin'ny boriboritany voalohany raha teo sy ny pastora Roger Andremisata izay praelistra aminy. Ny tanjona ao anatin'izay zao moa zany dia fanomezana toromarika sy fandaminana ny fiasa zany eo anivony zany fitantanana fotodrafitrasa zany satria rahantsika malala fa ny fotodrafitrasa izay eny anivon'ny commune izay eny akaiky mivahoaka dia betsaka ny olana izay sedrain'ireny mpitantana fotodrafitrasa ireny eo amin'ny lafiny zany fitantanana rahantsika malala fa ny fotodrafitrasa moa zany dia rempompo ireny ohatra zany dia eny anivon'ny vahoaka rahantsika malala amin'izao fa betsaka ny olana eo ny fatapatapahan'ny rano eo ny fiakaran'ny vidin'ny rano-jirama ny olana samihafa izay sedrain'izy ireny moa dia tsy maintsy misy ny toromarika izay omena zany ny toim-pitantana ireny fotodrafitrasa ireny. Nandritra izany no nanamafisana ny fahavononana iara-iasa amin'ny fahamana ny olana izay sedrain'ireo fikambanan'ireo toy izany ohatra ny resaka jirama amin'ny fatapahan'ny rano matetika eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny rano. Zava-dehibe tokoa ny fanomezana toromarika ho an'ireo mpitantana fotodrafitrasa ireo satria dia izy ireo no mifanerasera mivantana amin'ireo vahoaka eny anivony ireny fokotany ireny. Mahatratra raisy roanjato ny fikambanana izay mpitantana ny fotodrafitrasa ao amin'ny boriboritany voalohany ary 300 ny fotodrafitrasa izay tantanin'izy ireo ahitana ny bassin fanasana lamba, toerana fatsakana rano madio, eo ihany koa ny toeram-pidiovana. Raha ny nambara ny tompon'andraikitra eo anivony boriboritany voalohany dia tena mbola vitsy tokoa ireo izay misitraka izany fotodrafitrasa izany ary tsy ampy amin'ny filan'ny ponina izay mitombo tsy ankijanona. Vaovao ny trangam-piarahamonina lehilahy raiky sahabo eo amin'ny 25 taona eo no hita faty tetsy Anosipatrana tamin'ny marandray teo. Araka ny aloharan'ny-baovao dia tsy nisy ny marika nahafantarana an'ity lehilahy ity teny aminy. Tovolahy raiky izay andeha higaga kafe marandray moa no sendra nahatsikaritra an'izany ka nampandre ny lehibe ny fokotany teny antoerana. Vaovao tatery ny Germain Menjanahary sy Mathieu Prince. Tokony tamin'ny 10 ora sy sasany maraina teo no nisy nahita ny fatin'ity rangahy ity izay tokony eo amin'ny 580 taona mahery kely eo. Raha ny fitantarana dia tsy misy marika amantarana azy ity lehilahy ity fa larana finday amin'ny taratasy kely no atao am-paosiny. Nanandrana ny antso ireo larana ireo anefa ireo tovolahy izay nahita ny razana saingy laza ny tompony larana ireo fa tsy fantany ity olona maty ity. Raha araka ny loharanom-baovao izay voangona hatrany dia nisy polisy nahita azy io mamony alina ary nanakizaka azy teo akaiky ny toeram-biriky ito ary dia izy nindaosy ny fahafatesana ny maraina io. Le olona bary tetsy nitetsy misy olona maty tetsy dia nijery anazy tetsy dia vao nijery anazy tetsy dia izy efa nioaka dia narenina izy dia io napitrakanay ohatry zao io dia nisavanay fa dia misy taratasy ahafantarana momba anazy dia ireo numéro ireo nitanay tao. Fa nisy n'olona natsona hoe dia lazainy fa hoe tsy fantany io tsy fantany izy fa numéro mitokony io dia dia le olona natsona io lazainy fa ny avanganjana nefa sira fa olona mahafantatra anazy matona angalana ny numéro. Tsy mbola nisy nakanirazana ny fotoana izay nialana teny antoerana na izany aza nefa dia efa mandeha ny fampandrenesana momba izao ho an'ny tompon'andraikitra izay voakasika isan'ambaratonga
indrindra fa nyteo anivon'ny fokotany sy ny BMS izay nataon'ireo olona izay nahita izao zava-misy izao. Vaovao ny toe-karena no andesintsika manohy ny fotoagna amin'izao matonaly izao tsy mitsaha mitombo ny fifanakalozana arabaritra eo amin'ny firenena Sinoa sy Madagasikara tato agnatin'ny taona vitsivitsy izay ny Chine raha teo no anisan'ny firenena voalohany miara-miombonantoka amin'ny Madagasikara amin'izay fifanakalozana arabaritra izay tafiditra ao anatin'ireo firenena 720 miara-miombonantoka ao anatin'ilay antsoina hoe initiative la ceinture et la route i Madagasikara. Anisan'ny tanjona amin'izany ny fampiroboroboagna ny fifanakalozana arabaritra azoany andaniny sy ny ankilany tombontsoa amin'izany. Vaovao tanteriny Jessica Miray. Tontosany volana april lasa teo tao Beijing ny fihaonam-be iraisam-pirenena momba ny initiative la ceinture et la route izay fomba fijery hoentiny zareo sinoa anatsarana ny fifanakalozana arabaritra manerana izao tontolo izao. Mahatsapa raha teo ny mpiray ombonantoka izay nanaiky hiditra ao anatin'ity fomba fijery ity fa tokony ahazo tombontsy mivantana ireo firenena rehetra fa tsy sanatry isy ho voambaka. Anisan'ny voakasika ity fomba fijery ity ny fifanakalozana eo amin'ny Madagasikara sy Chine. Nahatratra $400 mahery kely ny sandan'ny fifanakalozana arabaritra teo amin'ny Madagasikara sy Chine ny taona lasa teo. Mba ahazon'ny Madagasikara tombony kokoa dia nofoanandry zareo sinoa ny abatseranana amin'ny 7.9 isanjato amin'ireo entana ahondra ny Madagasikara any Chine. Madagascar sont aussi les premiers pays à devenir un actionnaire de AIIB, de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Cela témoigne d'une forte volonté de Madagascar à participer à des initiatives qui seront favorables à son propre développement, qui sont favorables au développement du continent africain. La Chine favorise aussi l'exportation des marchandises de Madagascar. Entsekilan'izay moa dia mitomby ihany koa ny fampiasam-bola ataon'ireo mpandrahara sinoa eto Madagasikara. Mihoatra ny $10 izany tamin'ny taondasa ka nahafahana namorona asa 7,000 alina teo eo tamin'ny sehatra samihafa. Tsy eto Madagasikara irery ihany anefa no ahitana taratra izany fampiasam-bola izany fa saika i Afrika iray manontolo amin'ny ankapobeny ihany koa. Fa manoloagna ny ao iverenantsika kely ny resaka fampelezan-kevitra fa mifandraika indrindra amin'ny fanatanjahantena ity vaovao raiky ity. Manoloana ny olana izay tsy miankina amin'ny mpikarakara dia voatery nofoanana ilay etsika tournoi rugby izay nokarakarain'ny candidat Rambosalama Emilien ao amin'ny boriboritany fahaefatra saika ho natao tetsy amin'ny Kanjabeny Mahamasina izy io amaray alahady 12 volana May saingy noho ny olana tsy miankina amin'izy ireo dia voatery nofoanana izany tournoi rugby izany. Waratsika ny fanazavana andesiny solitena ny candidat Rambosalama Emilien sady anisany mpikarakarana izay etsika izay ihany koa. Miarabantsika rehetra mpitiany taranja lavalava. Ny atongavana eto amin'ny hainao manjery amin'izao fotoana izao dia amin'ny fanazavana anareo mpakafy sy mpilalao ny taranja lavalava ety amin'ny faritra Iva. Ny misy ny match tokony ataontsika raha pitsoa 12 May ao amin'ny Kanjabeny Mahamasina. Efa tomombana daholo ny fikarakarana rehetra natao lamima daholo ny lafiny ara-teknika avy aty sy ny sakarazany avy aty amin'ny candidat team Makavansaika numéro 4 aty amin'ny boriboritany fahaefatra izay lisitra tarihan'ny Rambosalama Emilien sy za ireo. Ny alana tsy be dehibe aminareo tompoko fa tsy ho tanteraka ilay maty tsara pitso noho ny antony tsy miankina amin'ny tenanay. Efa azontsika ny kanja vita daholo ny famomanana rehetra fa misy ny olana any ambadika any izay tsy miankina velively amin'ny candidat numéro 4 Rambosalama Emilien sy ny prailista aminy. Ko alana tsy be dehibe aminareo mpakafy sy mpanao ny mpilalao ny taranja lavalava tompoko.
fa iveregnatsika ny resaka toe-karena anisan'ny sehampiarena fivelomany mponina ao amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny ny fambolena hasy tato agnatin'ny taona vitsivitsy anefa izay dia niany ena ny vokatra hasy any antoerana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro no anisany mampienana izay vokatra hasy izay nanao fanadihadiana mahakasika izay indrindra ary Noro Fitiavana andeha aratsika vetrany ny totongana izay tsy izy ny sehampiarian'ny tantsamo sehatra amin'ny fambolena hasy any amin'ny faritra atsimo andrefana nandritra ny 3 taona ny ena ny famokarana rano loharanom-baovao azo raha toka nahazona 5,000 taona izany tany aloha tsy misy afa-tsy 2 taona hektara izany amin'izao zany hoe zara raha mahatratra 100 kilao hektara ny hasy vokatra izay azo tamin'ny fiandohan'ny fotoam-piotazana ny talata teo tsara nefa mampafantatra fa anisan'ny firenena aty Afrika nalaza ho mpamokatra hasy be indrindra i Madagasikara tamin'ny 30 taona lasa kanefa izao ny totongana izao ny vokatra araka ny fantatra ny faratsy ny kalitaon'ny masom-bolo no mendreo mpanangom-bokatra eo koa ny fanafody ampiasaina izay tsy naomby kanefa lafo no tena antony goavana nampiena ny famokarana ankoatra ny fiovavan'ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'izao izay misy fiantraikany eo amin'ny sehampiariana toy ny fambolena raha ny nambaran'ny mpamboly any antoerana marina fa anisan'ny loharanom-bola ho andreo tantsaha ny fambolena hasy izay mampalaza iny faritra atsimo andrefana iny ankehitriny ratsy ny vokatra kanefa mbola ratsy ihany koa ny vidiny 300,000 ariary ny kilao izay nanatombo 70 ariary mihoatra tamin'ny taom-piotazana farany raha ny fanazavana manoloana ity tranga ity tsy vitsy amin'ny tantsaha any antoerana indrindra ireo mpamboly hasy no nandao tanteraka io sehampiariana io dia iny ihany koa tompokilay sy tompokivavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao isaranganao nanaraka izany hatramin'ny farany hankasitrana bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nanatotosany ny vaovao natolotra teto androany iny ny tena kosa mametraka ny veloma samby tsara ao amintsika jiaby ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko